fotoana fanomezana ndray tsika mifanarahana an'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay doria anarana ny ramina fotsiny androna an'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe domy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no ezana ho fampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamony fahendrena. 20 taona mahery zay nanarahantsika n'ity fandarana ty ary zay rehetra vita de tahirizitsika ao amin'ny YouTube ny adresiny de hoe fanabiazana doria imanovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny am'izay indrindra amin'ny fanomezany tombona ny fahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peonay amin'ny 3 FM fa atsika misitraka an'izany fandarana zany amin'ny lafiny teknika zay mikirakirana latabatra maro bokotra mampita amin'ny fiovantana ny tokantrantsika tsirairay avy any dia na mananjaka mavita azy manolotra anareo fandarana kosa de iavanareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara ialoavatsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo pondonompo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahany ty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka atao tsy enara ny mibana zanam-pandarana de nifakasitrahana amin'ny fandarana fanamariana raha misy de miampy an'ilay teny fankahirezany fa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko de ho tononoky ianareo sy ny toerana ny avinareo. Babany mangabory mianakavy io longo maventy antana mivony maro sakoa RM4 ery mianakavy sy ny rafozany mianakavy odo fanamboatra telefony nandrefa amin'ny bazary ny ambolomoty de lay malaza io mamany ery zo akaiky ny terrain jirama ambondrona Dominika io tianay amin'ny complexe sportive ao Nasolo district Mitsinjo malaza donc Nasolo ao Papansandy si Victorien sy ny fianakaviana Anjanaborona tsy mahay hoe pala fa tonono to Zamansila Beantsiva Mama Vino di Philippine mianakavy miara koa zany Amparima itsy commune Belbaka Sidoni mivady tsy majao madiro ben Denis maro voay io malaza donc io madiro ben Denis ao papany Fazila Bepako commune Tsararano district any maro voay odo mazava adresse Malandiabo io longo maventy Amarambitsy ao mamany Fifalina na Estina Amparilava Katsepy papany Samira na Mamazy antany Malandy avaratra 2 akaiky ny pompiny mamany Letsidy odo mazava adresse longo be ela tsy eny izy io Naoda be 2 bis mahasoa papany Claudio Lakovola Michel Di babany Donneur secteur 3 ankamoatra fokotany Tanambao Nord commune rurale ni Ambalabe mbe fanjava district Mahajanga 2 kisasy koa taratasy tsy avy amin'ny monsieur Michel Meme io vétéran Boeny ao Somaboly io Tanambao Sotema secteur 4 mamany Falia Boanamary Daday Ampitolova commune Belbaka babany Stéphanie Mivady Ambato Bevomanga commune Nosy-Manailon'olona district Marovoay secteur Akazo Mananara godo mazava adresse laolany papa Fifalina ay ravoravo mama Fifalina ndraka papa Fifalina ty Amparilava Katsepy zay ndray zany anareo nandefa SMS taty amiko tena isorako na tsy nandefa raha fa magnanaraka an'ity fandarana ty tena kasitrahako tanteraka ity ndray zany mba fanamariana kely misy fanamariana kely atsika tena anaovako azafady ary tena anaovako azafady bavata be fa ny fomba fandarana doria tompo tsy tahaka ny masoandro miposaka avy any atsinanana reny ka manindry ny efa avo sy reo be fahalalana amin'ity fiainana ty tsia fa tahaka n'ilay masoandro mody zay miletika any andrefana iny ka miditra sy mitsidika amin'izay rehetra misoka baravarana
ary manao zay manafana manoro hevitra zay te andray. Doria de tsy hifaninanana sanatria fa hifanampiana am'ty fiainana ty ary tsy andrasana filazam-pahaizana na tombony avy amin'iza na avy amin'iza tsia fa andrasana fahombiazana avy amin'ny fiainana ho an'ireo rehetra nanaraka azy. Zany de tao anatin'ny fanajana zay mitondra amin'ny fahendrena ny hoe afindra amin'ny andro manaraka lay doria fa maro mifanindry amin'ny zavatra maro ankinitsika amin'Andriamanitra zay mahasoa sy mahatsara an'ity fandarana doria ty. Tonga ho azy zany raha sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy ho eo tampoka za io ma tena olo lazity tsy de tompony programma loatra de mety tsy ho isy ty fandarana ty fa na izany na tsy zany ezahako apita amin'ny filazana ihany rehefa tsy eo fa za miangavy mba raisinareo ty compte Facebook ty antsoina fotsiny hoe Imanovojery de hitanao le compte Facebook fa manao doria foana za amin'ny tany alehako any ary afaka manome valiny zay fanontaniana tianareo apetraka. Zay zany mba milomantsika amin'ny fifandraisana amin'ny fotoanany tsy mampisy doria eto amin'ny M3 fa de fanaovako azafady sady zay indray ny fanamariana zany. Ity ny teny fankairezana hoento ho anareo engany mba ampahery antsika mianakavy tompoko amin'ny fiainana mitohy foana na eo anao na tsy eo anao amin'ity fiainana ty. Noho izany azadino mikarakara ny momba ny tenanao amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana aleo miatrika ny mafy amin'ny fahatanorana satria mbola aminao ny herinao. Tozay amin'ny fahanterana satria efa osa ny tena ary miamandositra ny fanantenana amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana aleo miasa mangina de avelao ny fahombiazana no anakoako satria betsaka ny olona mpankahala amin'ny fahombiazana amin'ny namany amin'izao fiainana iainantsika zao zany. Amin'ny fiainana raha mahita olona tafitana mahomby ianao amin'ity fiainana ty aza mialona azy fa mangatady torohevitra aminy fa izay no mahatsara amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana aza dino ny fanavozana ny tena ino mba manao investissement zany amin'ny tenanao amin'ny alalan'ny famakina boky amin'ny fiofanana na formation na conférence mila sakafo tsaina ny antodoa tompoko mba hitana lala fiainana tsara amin'ity fiainana mandalo ty. Ary aza dino miaradia amin'Andriamanitra Zagnahary amin'ny fiainana tandremo manenina amin'ny zavatra efa vita tandremo manenina amin'ny zavatra efa lasa fa mahaiza makalesona amin'izay vita mahaiza makalesona amin'izay lasa avy eo atsarao amin'ny alalan'izay lesona zay. 84 759 82 le 759 eo bon zany tsy miova raha 32 de 44 miafara amin'ny 83 raha 34 izy 84 de miafara amin'ny 82. Toy ny fanaotsika ialatsika averitsika tsaivina lay lohahevitra narahantsika farany teo mba hitoetra zany fa ialako tsy ny sady ary tena naovako azafady bavata be aminareo raha ohatra ka manafotoina ny fomba entiko miteny azy. Hery ny fahantrana eo amin'ny fiainana zay lay lohahevitra narahantsika farany teo. Ny fahantrana no vesatra manindry ny fiainan'ny zanak'olombelona eto ambony ty tany ty. Samy amin'ny endry ny fahantrana amin'ny firenena manerana an'izao tontolo zao fa ny fahantrana eto amin'ny firenentsika ny tena asiana iresaka. Fahantrana ny tena manimba ny fiainan'ny zanak'olombelona. Aza dino fa tsy mitovy ny tsy fisina sy ny fahantrana amin'ny fiainana. Ny tena zavatra roa samy hafa mihitsy zany hoe tsy fisina sy ny fahantrana. Tamin'ny andron'ny Ntaolo Endry teto Madagasikara dia ny tsy fisina ny misy ary zany ny ainany fa ny fahantrana de zavatra tsy miainany mihitsy ary tsy fantany. Fa amin'izao vaninandro iainantsika zao de sady tonga ny tsy fisina no mbola vesara ny fahantrana ampalahelo ane satria amin'ny fiainana misy filana mahavelona de velona ny olona anankiray ohatra sakafo maraina sakafo atoandro sakafo hariva. Tamin'ny Ntaolo reo de tsy tadiavina tsony fa efa raisy fotsiny ao antsofotra ao fa amin'izao
raha intelo misakafo isan'andro dia mety indray mandeha ihany misy ny amin'ny ara-batana zay fa ny ara-tsaina sy ny ara-panahy de efa tsy misy mijery tsony feny de zao tsy mitovy ny fahantrana fa iny sy ny fahantrana misy ankehitriny tamin'ny androny taloendry dia tsy nisy fiara, tsy nisy télé, tsy nisy fanaka, tsy nisy moto, tsy nisy ordinateur, tsy nisy telefona sy ny sisa fa tamin'izany kosa nisy ny fanahy maha olona satria nofeheziny ho trano ray ny ara-panahy sy ny ara-tsaina feny de zao tsy fisinany nisy teo amin'ny tolo malagasy fa tsy ny fahantrana fa am'izao sady eo ny tsy fisinany mbola avesarany fahantrana fa iny dia nosy volana zany nanatsona an'ty Madagasikara ty mitory fahatsarana zany anaran'ny Madagasikara zany fa iny indrisy anefa fa efa lamba ifonosana sisany ankehitriny fa tsy lamba hitafiana tsony satria amitsika malagasy ny maty ny fonosan-damba fa ny velona amitsika malagasy no mitafy lamba feny efa tantara sisa lay nosy ny volana efa ny fonosan-damba lay fahatsarany Madagasikara fandao talaotsika Andriamanitra Zagnahary mba hiverenany hitafitsika malagasy rehetra ny fahatsarana sanatriaviko mba tena sanatriaviko mba tsy ho zazaka amboto mandany arena sika malagasy ka ny arena lany ny tena tsisy mpananatra sanatriany izy zany satria ratsy be zany mba hoendry anarana tahaky ny akosika malagasy rehetra eto Madagasikara ka sady mitelona ny sosiny tsara no mbola tsy manadino ny andrandrany lanitra misaotra an'Andriamanitra Zagnahary manala amin'ny fahantrana eto Madagasikara ndao ho fantaritsika ny fiseho ny fahantrana teto amin'ny firenetsika ny fiainany tsirairay ny teo amin'ny fiainany tsirairay zany jerevantsika azy ny teo amin'ny fiarahamonina malagasy ny teo amin'ny tontolo javaboary zany rehetrarehetra zany zany fantaritsika tsirairay eo am'ro tranga telo misy ireo ary ampitahatsika amin'ny fiainana misy akehitriny zany rehetra zany dia miainga amin'ny andraikitra ny tsirairay ianao zao izy ianareo isika tsika jiabijiaby zay sika vao miaraka manantena zay sika vao miaraka mikaroka fa mihitra entina miady amin'ny fahantrana amin'ny fiainana fa tsy hoe azafady tena anaovako azafady bavata be mihitsy omena natolorana zavatra zay tsy mifanandrify amin'ny filany akory ohatra mpanjono ny fotom-pivelomany mponina amin'ny faritra anankiray jereo hoe inona ny zavatra mety mampivoatra ny maro amin'izany fanjonoana zany nefa ny fiara indray ny fanomezana omenao azy ampitombo fahantrany baka anao amin'ny alalan'ny fanomezana zay tsy mifanandrify amin'izay zavatra ilaina zavatra tsy fantany no azony tonga amin'ilay fiteny tanora maneso namany am'izao zay hoe lasa voalavo nitondra vy hoanina tsy lany hoentina tsy haidikany tokony miainga ifontony ny fiadinan'ny fahantrana amin'ity fiainana ity mila fanatsarana lalipaka ny fiainam-bahoaka mba hialana amin'izany fahantrana zany ity tantara efa nisy teto Mahajanga tsy tantara foronona fa tetana tantara nisy tsara ho fantatra ny taranaka faramandimby izy io nisy orinasa teto antsoina hoe Fietama ny zokozokony mety mahatadidy azy nanana camion io Fietama io 500 vaovao tsara ny tetany teo anilan'ny hôpitaly manara-penitra am'izao io nisy ny fibe ny orinasa io 2 taona fotsiny de rava le orinasa ata fatiny camion reo tsy hita karaha olona nalevina ambany tany reny palahelo ane amin'ny fiainana mila fandaminana mafiorina ny fanatanterahana ny hevitra mahasoa amin'ity fiainana ty ary hevitra iombonana ny tsara hifampifehezana sy hifampitondrana ena ny vo fiarahamonina reny mba hahasoa fa tsy mety ny hoe tiakano tsy tiakano fa ilaina laniera te andresy mifantrana ny fandarana doria zany mahatonga any mandroso hevitra amintsika vahoaka malagasy rehetra hevitra zay fonosiny fitiavana sy fahendrena indisy fa tsy mahay politika doria za koa nahay politika io ilaina ny fikaonandoha isa-paritra tahaky ny ataontsika amin'ity doria ty
za matoko fa rehefa resy lahatra anao nytidory aty de tsy digninao ata zoma koa zoma za zay tandegny radio miandry ny hoe inona indray ny loa hevitra androany ino koa jijindesin'ny lehilahy manovo-jery iny ilaina fotoana andoha iraisana mba ampiombona ampiray ny firenena malagasy manontolo mba iraisana ny soro-dalana misy atao Madagasikara. Ity no famaritana nataony Ntaolo Endry ny antsoina hoe fantrana amin'ny fiainana zay be fanirina nefa tsy manan-katao zany ny antsoina hoe mahantra tamin'ny Ntaolo. Ny mitsako tsy misy de enatra mivava, ny mandray tsy mahazo enatry ny tanana feiny de zao amin'ny fiainana adidiny tsirairay ny manavotena amin'ny alalan'ny fitadiavana avako abe. Amin'ny fiainana ny fantrana dia hitafimborin-damba zany mahasamy hafa atsika amin'ny mpiray firenena eto. Ny fantrana dia mampitsanga malaina ary ny amin'ny fiainana ny fahoriana ny mazaka maniraka. Ny fantrana no anompona ny olombelona sasany na eo aza izany rehetra zany de mila ezaka ny fiainana amin'ity fiainana mandalo ity mba hamelanao lova tsara ho an'ny taranaka. Hoy ny anatra ny Ntaolo Endry. Ntaolo Endry miteny io ireny manko tokony tafintsika ataontsika fitaratra. Aleo joko miasolanga toy zay solanga miajoko satria mafy taminy zany hoe ikorosy fanaka tsy atana aja mamboninahitra amin'ity fiainana ity fa amizio basy joya maro ny mahantra fa be vola, maro ny mahantra fa mpanan-karena amin'ny malagasy am'izao. Maro aminareo any zao mieritreritra lasa dala koa manovo-jery amin'ny fanohitra be zany ambara sanatria mivava amin'ny adabo any. Azavaiko aminareo ny dikany hoe mahantra fa be vola, mahantra fa mpanan-karena satria efa maro ny lasa biby olona amintsika malagasy ka niara-batana no mahery tsala amin'ireny anaty ala reny zay matanjaka ny tompony fiarina fa niara-tsaina niara-panahy efa tsy manan-danja ntsony amintsika am'izao. Ohatra ndraisitsika tamin'izay hoe satria nisy vola, satria nisy fiara, satria nisy fahaizana ilay magistrat de nivonona ary nalevona ntsokosoko de manontany anareo za averiko foana le fanontaniana tsy mahantra ve ny olona manao an'izany na de atao hoe be vola rehefa aveo, tsy mahantra ve ny olona manao an'izany ny atao hoe manan-karena rehefa aveo satria te ho be vola, te hanan-karena zay nge le hoe mahantra be vola zay le mahantra manan-karena feiny dia Madagasikara tany manan-karena fa mahantra ny mponao aminy. Hoy ny Ntaolo Endry nahoana ny hidina zavona nefa efa rahoana satria mafy tamin'ny Ntaolo razantsika ny tsy atana aja mamboninahitra zany tamin'ny fiainana. Hoy izy ireo ny hoe vidika aja vidia amboninahitra fa tsy diplôme azafady eviny zany rehetra zany dia aleo mandroso ho faty toy zay mivery komay amin'ity fiainana ity. Amin'ny Ntaolo Endry de aleo ny maty toy zay niaja niasina ny zo ny fanama olona no araraka an-tany ka tonga enatra amin'ny fiainana am'izao. Dia maro amin'ny malagasy ny tsy mahatandro voninahitra, tsy mahajoro amin'ny marina, tsy mihevitra intsony mihitsy sy ny rariny zany amin'ny fiainana ary tena mahafohy ny fanama olona amin'ity fiainana ity. Very baka atsika io azadiny fa tsy ny volanao, tsy ny arenanao, tsy ny tanjakanao no mitondra filaminana amin'ny fiainanao fa ny fanama olona nananao avako aby. Fa raha tsy zany dia fantrana no amiananao amin'ny fiainana ary raha mba ianao ihany no maninona mipaka zisika amin'ny taranaka anao jiaby ihany sanatria mivava feny raha ianao manana vina nefa ny tsy arahanasa de nofy ny anaran'izany avako abe. Raha ianao ny miasa nefa ny tsisy vina sazy ny anaran'izany na corvée avako abe. Fa raha ianao ny misy vina arahanasa de zay le fanantenana. Anafoana ny fahantrana mandritra ny androm-piainanao. Zay le loha hevitra narahantsika teo hoe hery ny fahantrana eo amin'ny fiainana mba tsy amonamonaina anareo ary mba tsy hatonga anaka ho pastera. Tanjona amin'ny fiainana mitaky fitsipika mba ahonjy zany loha hevitra hoentiko anareo indray androany. Amin'ny fiainana maro ny olona manana tanjona
fa vitsy ny manana fitsipika entina manatratra ny tanjona. Misy fiteny zay ny hoe sy arakaraka ny tonjo lalako mba afa voalazany vava nefa afa ny tondrony tanana sy ny sisa tsy manana fitsipanohizana ny tanjona mba ahomby amin'ny fiainana ny akamaroany maro dia lasa very dia lasa diso lalana tsy mahita tsony ny ivo mpijery amin'ny fiainana. Io lay tsony vazaha hoe miperdre repère amin'ny fiainana. Ilaina ny entitra fa tsy voatery atao amin'ny sika amin'ny fiainana. Ilaina ny fahatsorana fa tsy voatery atao amin'ny fahalemena. Maro amintsika malagasy ny tsy mahay manavaka andreo hevitra ireo amin'ny fiainana, ny hoe entitra sy ny sika ary ny fahatsorana sy ny fahalemena. Ireo ny santionana amintsika malagasy mety mahatonga amin'ny fahaverezan'ilay tanjona zany. Indrindra ny fanadinonan'ny maha-malagasy. Sanatriany vava raha ianao no nanadino ny fototra misy ianao, tsy maintsy malazo ianao avako abe. Ary mety ho faty tanora mihitsy. Ny olombelona rehetra mety tsy maintsy ho faty. Fa ny faniriana dia mba efa vokiandro ny maty. Satria araka an'ilay fomba fiteny hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa, fa mamy zany maty na mela soa satria efa vokiandro izy. Satria io lay tsony tao hoe mody fa tsy maty intsony, fa tsy fanajana reny, fa ny tsy fanajana olobe noho ianao tandremo tena tsy mampanjary amin'ny fiainana avako abe. Na toy inona ny faniriana te hivoatra amin'ny fiainana, aza dino ny fototra ny tsirina. Zany mamaritra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ity fiainana ity. Ary ny fototra ny mafisana hijoroana amin'izay rehetra atao, aza dino zay. Ianao zay miaino amin'izao io, mba manontany ianao indray aho. Inona ny mbola mahamalagasy ianao? Anao foana mamaly azy amin'ny tenanao. Ny tsy fahafantaranao an'izany, ny tsy fahafahanao mirehareha fa malagasy ianao. Ianao io ve lay sa mirehareha fa zanaka amin'ny babanao ndraiky mamanao? Sa ianao le menatra fa malagasy satria mahantra fa be vola, malagasy fa mahantra fa mpanan-karena? Na ianao lay manadino fa malagasy nefa eto Madagasikara? Tsy indriko reo rehetra reo satria toa tsy mampino ny saina mihitsy ny fahitana toe-tsainy malagasy amin'izao. Tsy mampino. Nanino matsika nanjary karaha ty laola? Fa tena misy nanimba ny fiarahamonina malagasy ka mila fanarenana. Ary atsika jiaby ndro tompona andraikitra amin'ny fanarenana azy. Fa ny fandarana doria ndro mpandoky amasaka azy to amin'ny fiainana. Ny hevitra mety misolo fa ny tanjona tsy fanova avako aby. Ngeza be zany. Misy sata ny maha-malagasy ianao io. Io anao mitandegninaka io. Tokony ho fantatsika rehetra. Zany sata maha-malagasy atsika zany. Anisany reto. Ny fanananao ny Madagasikara ho tandrazanao. Zany iny aizanao efa malagasy ianao. Satria tendrin'Andriamanitra Zagnahary natonga anao avy amin'ny razana malagasy ka azahoanao miaina sy mivelona ao anatin'ny firenena malagasy. Ngeza be zany. Tokony asandratrao, tokony ajainao, tokony everinao, ary tokony ho reharehanao, fa tsy tokony ianao indray lay manompa ny razanao ho sampy. Rehefa manompo ny razana moa ko a Madagasikara dia ataony maro hoe manompo sampy. Nefa ny razanao no namelanao an'ity tany-razana ty. Izay manaja ny fomba ny tany dia atao hoe mpanompo sampy. Nefa rehefa tany sy ny razana atambatra tonga tany-razana, ka rehefa manonona an'ilay tany-razana zay hoe masina ny tany-razana. Ary io ny olona ambony mihitsy no tompon'izany aretina zany. Ialako tsiny. Lova tsy manam-paharoa ny teny malagasy. Io ampiasaiko aminao io ka, io enonao anaka io ka, tsy arena ve zany? Ka tokony arovana avako abe, ka tokony ajaina, tokony ampiasaina fa maha-malagasy ianao zany. Indrisy fa raha te ho deraina fa ambony eto Madagasikara amin'izao. Ny teny fireneka-kafa ny hainao atao asolo ny teny razanao. Fa ambanina ane zany, fa averezana ane zany. Amin'ny fiainana hevitra mety misolo fa ny tanjona tsy fanova avako abe. Ny toetra fototra maha-malagasy dia ny fananana ny fanahy maha olona.
ty fihavanana de manontandray mbola misy ve zany am'izao paka mamy firaisakina mbola misy ve zany am'izao mpandala fahamarinana mpandala ny rarina mpandala ny hitsiny mbola misy ve zao pino an'Andriamanitra Zagnahary fa tsy hoe mpandeha am-piangonana mpitandro ny ain'olombelona avy amin'ny hoe fanany olona tamin'ny andron'ny Taolohendry ny tody sy ny tsiny de ampiny taizany taranaka malagasy tamy zany fa am'izao fampitahorana an'izany hoe afobe zany manontany anareo ndray za azany naomby kokoa mifanabeazam-bahoaka fa iny tainomby io rehefa mivady tsisy makantsony fa efa misy tompony fantatrany maro zany nefany tody sy ny tsiny no bala nampiasana tam'izany fa am'izao trano mihidy valanomby mihidy ny mbola misy mamaky mangalatra ary ny tena lozy de mbola vonona ihany koa le tompon'le fananana azafady tena anaovako azafady bavata be fa lay balany afo be nivadika biby olona am'izao azafady tena nivadika biby olona le balany afo be ka manontany anareo ndray zany hoe mbola malagasy ve anao eto Madagasikara raha ireo voalaza tetsy ambony reo no mahamalagasy antanio vatanao mandiniha anao tena am'izao tately afa-drakotra anjakan'olombitsy ny are-pirenena eto Madagasikara noho ny asin'ity firenena ty de tratra any amin'ny firenen-kafa andreo arenareo tonga am'ilay fitenin'ny Taolo manao hoe voko mamy ka lonify am'izao zavakanto ny toratokana mahavoaroa manandratra an'ity Madagasikara ty fa manakory satria sady zavatra izy amin'ny fananarana no kanto zay na tonga azy hoe zavakanto toy izy ry mpanakanto za tena manohana anareo mihitsy fa ny sotoavina de tahaka ny tendana koa am'izao manala sala misy ny mbola mihevitra ny sotoavina antsika malagasy fa manala sala misy ny tena namako ray zay moa de niteny tamy fotsy hoe tsara le reo fandarana anao fa saingy be sasy teny soabolana loatra zany hoe ilay mba ny hoe veriko andra kay lasa fofona ratsy indray tany aminy de nanontany azy zany hoe tokony atao ahoana zany moandroany kabary tonga de itsio am'izay mazava aza viliviliny ety korana manomboko zao zany samisika mandiny tenany hoe mbola malagasy ve ianao io anao mitandregnanaka io samy masina tany ny fireneny rehetra ka aoka mba tsy ho taitra ny akanga tsara soratra ka manary ny akota mahatrano manomboko zao zany aoka zany zay fakatahaka be fahatany amin'ny fiainana manomboko zao zany aoka zay ny fitomanina ny randrana manendriky ny hafa io manomboko zao zany aoka zay ny fitsirirana ny teo vazaha amin'ny fiainana io fa ny fijoroantsika mahamalagasy atsika no ajany firene no anajany firenen-kafa atsika azadiny zay amin'ny fiainana mihevitra mety misolo fa nitandrona tsy fanova avako abe mety mifanohitra amin'ny fijerinao ny toroay izay nambarako teto fa anaovako azafady ary tena ialako tsiny fa entany pity za te anana ny tsara de manambara ka lasa am'ilay fiteny manao hoe solana nasa tare zany vita ambany lohany azafady mety mihoatra ny tokony natao fa fititeanana ny tsara azafady am'izao tsy firy amin'ny malagasy intsony ny manao soa mahaimaim-pona am'ty firenena ty zany nefa izy amitsika malagasy ny tsy omeny mahaimaim-pona ny Madagasikara manontany tena anao nandoha vola ve anao vo tampipetraka eto Madagasikara joia mahaimaim-pona nanomeza anao fa rehefa hanompo azy fa rehefa hanatsara azy indrindra fa hanatsara amin'ny vahoakany tsisy manao mihitsy raha tsy toaka misy sandany ary io sandany io no mampiazakazaka ny maro mody te hanompo azy
afa-tsy mifandarana doria ndao isika anasoan'ny Madagasikara ialatsika le kilalaonankizy fahiny hoe zay tsy mikipy tsy omeko mety misy natadidy an'izay ngambany vondronankizy manao faribolana mipetraka de misy miodikidina mitondra zavatra manodidina eo de miteny izy hoe zay tsy mikipy tsy omeko fa eto zany firenetsika de misy toan'izany koa fa saingy tsisy fiontsony tonga ny fifananana idirana am'ireny sehatra maro eto amin'ny firenena reny zay tsy mikipy tsy omeko raha misy fikarakarana taratasy eny amin'ny tontolon'asa de zay tsy mikipy tsy omeko raha misy fifanolanana eny amin'ny ivony fiarahamonina ka te hanana ny marina te hanana ny rarina te hanana ny tsiny itsiny zay tsy mikipy tsy omeko raha misy taratasy tsy feno eo ampamiliana fiara moto bisikleta zay tsy mikipy tsy omeko ary tena idira-pahasahiranana tokoa feiny le zao amin'ny fiainana azadiny fa zay nafafy ihany no jinjaina avako aby azadiny fa berimberina ko zay ary zay nambolenao ihany no tazanao am'ty fiainana ty rehefa tonga ny fotoam-panterana misotro ronono zany de miava-pangaro no maro amin'ny olona eny amin'ny fiarahamonina eny manomboka eo raha sanatria tsy nety ny nataonao zay samborona tsy azo ary ny tena loza ny efa azo an-tanana koa ny votsitra io le hoe mitetika azo arivo nefa maty ray alina ka tandremo avako aby indrindra ianao tanora am'izao sao diso lalam-piainana amin'ny fiainana tsy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty namelatry zay le fanama olo amitsika malagasy ngeza be zay fa am'izao ane ny elam-bo avy io any ro tsy anaovako ny tiako sy ny zay mahafinaritra anaka za tsy mijery zay poafa ny ratany io teny tanora am'izeo de mamerina tsy ahy za tsy aivoko ny hoe jereo visaka talata jereo visaka lakamisy jereo visaka sabotsy anareo ve mihevitra fa lay pony reny olona reny ho tonga ho mpangataka aloha mako azava korana reny mandeha talata mandeha lakamisy mandeha sabotsy reo zay fa mandeha andavanandro koa ne fa tsy araka le fandehan'ny kabary aminareo lay pony reny olona reny ve ho tonga am'ireny tsisy naniry an'izany avy tsaiky ny soma jiaby reny avolo be tanorany riaria reny jiaby reny reo hitanareo antitra mangataka reny ane anisan'ny tsato-by na tsato-kazo amoron-dalana tsy mitazona anao tsy andeha fa mitazona anao hitsaka heritreritra andinika ny tohim-piainanao ny hoe hala olo ino marina na tonga olo reto mba miresa aminazy moa anareo miresa amiray am'ireny aizanareo manao kory fiainana mahay mananatra reny fa zao za tsy mampatahotra fa za te hanana ny tsara de manambara amin'ny fiainana ny hevitra mety ho soloinao fa ny tanjona tsy fanova ary ilaina fitsipika ary io tsy fisiany fitsipika hitratrarana ny tanjona io no mahavelatsika mianakavy eto a Madagasikara eto lasa tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe tenin'ny tanora talozy ty fa averiko foana anao zany ny io ataoko amin'ny fomba n'olona miteny azy misy afa ny etonjoy afa e lala zay no mizaka maro eto te andery izy nefa ny lala ny lasa ty mifanipaka ohatra amin'ny vavan'ondro manoka ny hevitra hoentina ray miakavy ray miakavanana nefa ny zavatra tokony ara-dalana zany ny zavatra mife ary manimba ny tsy atratraratsika tanjona de lasa biby olona rehefa be satria mahantra teo be vola mahantra teo mpanan-karena de mivadika lasa biby olona izay nge le fiainany ary atenaiko fa ity fandaranatsika ty anabe vo anatsara
anty Madagasikara raha minikevitra tsika zay mahatonga nafaly rehefa hoe izay mianakavy izay fokotany raiky izay jiaby amin'ny satria miara-miaino an'ilay torohevitra mba ahitana an'ilay toro-lalana ahatsara ny Madagasikara. Iza ny tena itsika nenao an'izany, iza raha tsy sandaina ary io tsisy andehanao an'izany ary fanjakana tsy sandanao an'izany fa atsika zao zany mba fivoiray miara-mivoy anatsara nyty Madagasikara. Boribory ny amin'ny valo tapotra amin'ny fotoana tsapako fa mahery ny fomba notiteny azy te nefa mpianana tsara dia manambara na izany ara anaovako azafady ary alakosiny raha be sitrapon'Andriamanitra fa samy movelavelona isika dia mierina nitozay hitondra lo hevitra zao makasitraka nendra te